Ankafarina indray toko lasy toko vavy no iarabako anao izay manaraka ny fahitalavitra Honor TV amin'ity alina ity ary manasanao ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Indro ary ny lohatenim-baovao. Efa miverina amin'ny ny fitsaboana etsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravangy Andrianavalona taorian'ny fipoahana ny tranga teny toerana omaly ariva. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsena be raisam-pirenena ho an'ny famborena sy ny fiompiana. Mitaraina ny akabeazan'ny mpanjifa ny jirama satria dia miompampana tsy araka ny tokony ho izy ny faktura. Ny tetikasa sy ny vinam-piarahamonina ireo kandida mpilatsaka filoham-pirenena no tokony hifidianana azy ireo. Iroso amin'ny fifidianana isika 7 nisan'ireo kandida mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Raha ny nambaran'ny olom-pirenena izay sendra ny mpanao gazetinay androany dia ny tetikasa sy ny vinam-piarahamonina izay hoentin'izy ireo no tokony hanaovana safidy ho an'ireto kandida 7 ireto. Ao ihany koa ny fomba izay efa nanantanterahany izany vinam-piarahamonina izany. Andeha raha antsika ity fanadiadiana iarahana amin'ny Jenita Solalalaina sy Aja Manantsoa ity. Kami tsy mandava mo nisany io dia afaka miteny daholo zany olona afaka maneho ny heviny zany sady mety koa fiainana amin'ny zavatra io zany dia zay na zany nahitahita-po hoe ty mpiarahaba olona ny omberimery Belzika indray ny ohatrany hoe eo zany le mba fitazomana hoe tany zany sy ny arena Madagasikara mba malagasy zay le zay zany aloha ny hevitra manokana zay zany aloha ny hitako fa ny ankoatran'izay ny tsy dia mbola hitahitako loatra hoe reto ohatran'izay hoe tsy mijery couleur fa mijery an'le olona mba tena avontsy hanafitra amin'ity firenena malagasy ty le nanao hatramin'izay zany misy ny navitabita misy ny anina fa tsy tanteraka daholo zany zavatra nataon'ireo olon'ireo na iza na ratsiraka na ravalomana na rajoelona na zany hitako dia le fitondrana entim-bahoaka ihany sosialy zany zay ny azy zany tena hitako hoe ny vahoaka amin'ny mandidy manapaka amin'ny fitondrana nyity Madagasikara ty ary lettre marsonne zay tena hitako fa tena olony tena fitiava-tany-drazana izy zany dia tokony hoe hifototra zany amin'ny base mihitsy aloha zany le izy miaingatra ny foton'olona aloha tena avadinevo izy zay zavatra tena hoe mamety azy izy ozy tsy mandovola amin'ny olona rehetra amin'ny hôpitaly en plus ny koa le mpianatra koa manomboka débutant jusqu'amin'ny terminal dia sy misy volan'olona ray aman-dreny misy zay ny projet zay zavatra zay dia en plus ny koa ile de parse alainy zava-dehibe zavatra lan'izany ataoko angamba tsy misy olona misy zavatra lan'izay araka ny teny maheolo zay tiako hoe mahafinaritra na ohatra zay tanteraka sasany ke mipetraka amin'ny any eo nefa hoe teneny le zavatra io fa nefa tsy tanteraka ihany zay zavatra misy azoko lazay fa fantatro hoe azoko lazaina tokony hoe azoko resina misy fampananana sany tanora sy ny fampanjarana vehivavy ny tanina zany tsika aloha mba hifidy satria tsy vokatra ny tsy fifidianantsika no mahatonga le izy lalina foana mitsisydika le fifidianana dia manjary misy ny alabatra zay mahatonga le izy dia mba entanina zany tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay feno taona mba hifidy na zany hoany tiko dia nefa vahoaka miaina tsara manana velo tena mahafinaritra izy zay fotsiny tena hitako tsara zany fisandratana 3 Zay moa zany ny hevitr'ireo olona izay sendra ny mpanao gazetinay amin'izay heveriny fa kandida manana vinam-piarahamonina ny tokony fidiana filoham-pirenena izay fa tsy alalavitra isika fa eo amin'izay resaka fifidianana izay ihany dia fifidianana madio sy mangarahara no tokony apetraka eto Madagasikara mba hialana amin'ny korotana samihafa sy ny iverenan'ny krizy indray aorinan'ny fifidianana. Araka izany dia tokony hoentitra ny rehetra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana ka ho fetrena indrindra zay fifidianana zay dia hatratra 50 ireo mpanara-mason'ny fifidianana avy amin'ny ivitoerana safidy na sampana anara-mason'ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana ny fiarahamonim-pirenena mo no mamolavola ity mpanara-mason'ny fifidianana ity. Fanadiadiana Anja Minano Menjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsioarana. Faritra Amorimany, Analamanga,
Atsinanana, Boeny, Sava, Atsimo andrefana, Androy. Ireo no faritra hiparitany ireo mpikamana amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena anara-masony fifidianana izay ho tantezana ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Mahatratra 500 moa izy ireo ka biro mpifidianana misy 5.707 any amin'ireo distrika 430 amin'ireo faritra voalaza teo ireo no hanaovana izay asa fanaraha-maso izay. Anisany andraikitra raisin'izy ireo ny fanaovana fanadihadiana sy ny fitsirihana ny tsy ara-dalàna sy ny fomba isorohana ireo mety ho karazana fomba mamoetra manodidina ny fifidianana. Ny atomboka tamin'ny fametrahana ny lalam-pifidianana, ny famolavolana ny lisy-pifidianana moa ny fanaraha-maso izay ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny safidy ireo na ny sampana anara-maso ny fifidianana, ivon'ny demokrasia hifarombonana. Ary toy any amin'ny fampelezan-kevitra sy ny fotoana ny latsabato izany, ary farany eo amin'ny fikirakirana sy famoahana ny voka-pifidianana ary ny toedraram-pirenena aoriany ny famoahana ny vokatra. Ny andraikitra ny sampana anara-maso fifidianana, ivon'ny demokrasia farombonana na hoe safidy izany dia mametraka fandaminana voalohany indrindra mba hisian'ny fanaraha-maso fifidianana mahomby izany manana fahaiza-manao ilaina ireo mpanara-maso manana fitaovana ilaina izy miparitaka manerana ny faritra sy ny birao fandatsaham-bato voafaritra ihany koa ary manana fahafahana mamerina ny antotan-kevitra mba hahafahana mamoaka ny tatitra ny fanaraha-maso ny fifidianana. Ny pejany toekarena sy ny fampandrosoana no anoizantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Maro ireo fototra-fisasa izay vita teto amintsika, fototra-fitrasa fototra nandritra ny fitondran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Isan'izany ny sekoly, ny tobi-pahasalamana, ny tobi-fiatsoana ny fiara, ny lalana, ireo fototra-fitrasa momba ny angovo azo avaozina. Nisy fivoarana arak'izany ny firenena ary ireny fototra-fitrasa ireny dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina. Tantely Rabellalana sy Tiavina Rakotony Indrina no mitondra ny fanadihadiana. Misy fiatraikany ary manova ny fiainan'ny mponina ny fisian'ireny fototra-fitrasa maro izay vita teto anivon'ny firenena ireny, raha tsy ilaza ny lalana, ny tobi-fiantsoana fiara, ny tobi-pahasalamana, ny sekoly, ny angovo azo avaozina sy ireo tetezana maro samihafa izay natao teto anivon'ny firenena. Ny rehetra no misitraka izany raha tsy resaka fotsiny ny lalana maro samihafa izay efa vita teto Madagasikara. Raha ny sekoly kosa dia ireo zaza malagasy no mahazo tombony indrindra amin'izany. Fototra-fitrasa dia miteraka zavatra maro eo amin'ny toekarena eto Madagasikara. Voalohany indrindra mampirisika ny olona hamokatra ny fisian'ireny fototra-fitrasa ireny. Ny lalana izay efa fantatritsika izany fa miteraka kokoa échange amin'ny miteraka échange izany ilay izy amin'ny ara-barotra dia izay rehetratr'izay miteraka croissance amin'ny firenena izany. Raha ilaza indray tsika resaka ohatra hoe fototra-fitrasa amin'ny lafin'ny fahasalamana dia ireny zavatra ireny misy raha fahasalamana resantsika raha ohatra ka tsy salama na marary ny mponina amin'ny firenena anankiray dia tsy afaka mihitsy mamokatra. Izany hoe ny fisian'ireny dia miteraka vokatra, fitombon'ny vokatra bebe kokoa ho an'ny firenena. Izany hoe raha salama ny olona dia miteraka asa maro kokoa ary koa lasa betsaka ny compétitivité ny vokatra eto amintsika izany. Maro ireo olona izay tafaresaka taminay no resy lahatra fa mampandroso ny firenena ireny fototra-fitrasa maro vita ireny ary misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina izany indrindra fa ny lalana. Tsy eo izy izany dia tsisy tsony ny fivoarana. Izany fa misy fivoarana ihany na inona toejara eto amin'ny firenena azonao satria nizany izany lotongo eo dia samy hoe misy dia voakely dia misy tanteraka satria ny olombelona tsy tanteraka azonao dia izay dia misaotra n'ilay nahary foana aloha fa ny anay zao izany hitanao tamin'ny taona tamin'ilay teo izany tsaboina dia ny lalana izany tena mampijaly anay mihitsy dia nataonareo ohatran'izao tany amin'ny investy tsy haiko ilay aniny dia isaorako an'Andriamanitra fa izy ny lalana efa mandeha izay izany ny etaeta foana aloha izany satria mijaly mihitsy rehefa favaratra ny andro eny ambanin'ny tanàna eny. Efa mba miaina aloha izany ny vahoaka rehefa mba misy zavatra dingana vita azonao
zay aloha ny rariny e zay nizanisa no tonga teo azanao sa manana fahalemena daholo ny tsirairay tonga teo fa ny olona mantsy hitanao ny olona zany finaritra manatsikera mana ratsy manina zany foana zany ny gasy aloha zany tonga de tena mana ratsy foana fa nizaniza mitondra eo de mba hivavana amin'Andriamanitra ilay nahary foana azanao mandeha fiainany vahoaka mijaly ny vahoaka zay zany aloha zay isany etaetako zay mitondra fahasoavana ho amin'ny malagasy raha ohatra hoe ho an'ny sekoly zao dia mitondra fahasoavana ho an'ny zanaka malagasy dia mitombo-pahasalamana koa zay dia mitondra fitsaboana ho an'ny malagasy dia tsara raha mba ohatra zay foana zany natao mitondra ka zay le hoe biby tsy manan-doha miaraka ny fitenenana ho manao any fa ny firenentsika zany zao dia tsisy lohany tsy zay fa dia tsara zany dia mirona any amin'ny fifidianana ihany dia aleo asiana lohany e dia mba lohany matahotra an'Andriamanitra no atao eo ny tsy fandriam-pahalemana ny ady amin'ny kolikoly mbola isan'ny ady goavany eto amin'ny firenentsika mba ahafahana mirosy makany amin'ny tena fampandrosoana marina sy iadiana amin'ny fahantrana isan'ireo kandida izay vonona iady amin'izany ny kandida Jean Ravelonarivo efa nisy moa ny fitetezam-paritra izay nataonyity kandida ity ka nijereny ifotony ny zava-misy eny amin'ny vahoaka Anjaminany Menjanary mamin'irina Razafitsioarana ao anatin'ny taona iray farafahakeliny dia voafeny resaka tsy fandriam-pahalemana sy niady eto amin'ny kolokolo ny kandida Jean Ravelonarivo ireo tranga ireo izay anisany manjaka sy mampitaraina ny vahoaka tao anatin'ny taona maromaro izao tsy azo everina tokoa mantsy nisy ny fampandroana raha toa ka tsy mipetraka ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena hatr'izay rehefa fitaom-pifidianana tahaka izao dia maro amin'ireo kandida pilatsaka no manao kobakambava fotsiny ihany sy manome fampanantenana poakaty ho an'ny vahoaka saingina namavy kosa ny kandida laharana fahafito amby roapolo Jean Ravelonarivo fa nitoko fitaka ny atao kosa no hita ary efa hita taratra tamin'ny rivotaona izay na prime ministre azy ireny ny asa vitany sy ny fasahiny mandray ny andraikiny ary amin'ny mahamanambony nahitra ambony azy dia nanamafy ny tenany fa voafehiny tsara sy ny anarany manokana mihitsy izany ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany ohatra zao miresaka fandriam-pahalemana mba nianatra an'izany ange ny teny ary tsy général maimaimpona teny donc tsy hindrana fitenenana amin'olona na hoe ahoana ny fomba anaovana an'ity zay le niteneny teo hoe zaho ihany no azo lazaina hoe raha resaka miaramila natao hoe zaho ihany ny commandant de la troupe fa tsy mitady olo-kafa ray zany zay mpanatanteraka daholo ny manaraka an'izay ka ao anatin'ireny programme anasa atao rey zany de efa naverimberiko mbenimbeny ihany koa zay fitenena zay ritsihasika zao hoe ohatra ny manao marketing io aho ny marketing ane sy hoe mandavataona fa misy ny hoe première année taona voalohany taona faharoa taona fahatelo amin'ny taona voalohany isika zany dia milancer mametaka ny zavatra rehetra tena atao anaty programme anasa ny taona faharoa igny le atao hoe raha manao marketing anao développement ary ny taona fahatelo maturité matotra zany ka ao anatin'ny taona fahatelo zany de tokony ho vita mipetraka soamantsara daholo ny programme nasa zay hoentiko eto Madagasikara ny taona fahaefatra zany efa mandray ny vokatra tanteraka isika sy ny taona fahadimy moa fa any amin'ny fifidianana indray no aleha tsy ireo ihany anefa no lahara-pahameana ho azy fa eo ihany koa ny fijerena manokana ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny famerenana ny fahefana makany amin'ny vahoaka ary anisan'ny zavatra tsy maintsy atao ihany koa ny fanomezana herinaratra sy rano fisotro madio ho an'ny malagasy tsy ankanavaka ary ny fijerena manokana ny fanatsarana samihafa eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny programme anasa moa hitanareo hoe fanlazaiko na verimberiko mbieny arahana mafisiko fireny zavatra reny dia hotazomina ny ady amin'ny fahantrana ny ady amin'ny tsy fahampiana ara-sakafo ny ady amin'ny kolikoly rehetra na amin'ny lafinino na amin'ny lafinino zany eto an-toerana ao anatin'izany koa ny harenan-dranomasina hitatsika izy io fa vola be ny very tsy manginy fotsiny moa ny harenan-kibony tany efa matipaika tanteraka moa ny lamy mapetraka afana manatanteraka izany tetika asa izany ho an'ny kandida Jean Ravelonarivo ka isy ny boky kely izay ho zaraina rehefa tonga ny fotoana afana manatanteraka izany tsy mbola sitrana i Madagasikara taorian'ny fanjanahantany na dia efa nahazo fahaleovantena aza izay takaitra navela amin'ny fahaleovantena izay no zary misy ihany koa fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena izay tsy tena izy ihany koa ny fahaleovantena fa saritsary ny ihany hoy ny nambarany teo anivon'ny fikambanana GAM na gasy mendrika araka izany dia olona mendrika no tadiavin'ny firenena mba hitsabo azy izany hoe
olona mpanara-dalàna sy olona mampiatra izany lalàna izany. Anjaminany menjanary mamin'irina razafitsoarana trany no mitondra ny vaovao. Tokony tambatra sy iara-iasa ny tanora sy ny ray aman-dreny ahafahana mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Araka izany dia tokony tsy apetraka intsony ny fomba fiteny fa ny tanora ny tena mahavita azy satria ny tanjaka ihany no azy ireo fa ny traikefa dia any amin'ireo zokiolona. Na izany aza nefa dia mitaky fahamendrehana eo amin'ny malagasy tsirairay avy izany fampandrosoana ny firenena izany ka tokony samy anana toetra manaja sy manaraka ny lalàna ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana ny fikambanana gasy mendrika. Ity fikambanana ity izay mijoro indrindra mba hanabe sy hanampy ary ampianatra ny malagasy mba hanana izay famendrehana izay. Toetra izay tena ilaina na eo amin'ny mpitondra izany na eo amin'ny oentina. Tonga ny taona roa roa arivo, ray sy roa arivo tanoany no heverina fa nisy fanafody anankiray indray teo dia ilay olom-baovao no heverina fa io tsy hanao an'izay nataony teo aloha intsony. Io tena izy io tsy izay ny zavatra nitanga izay moa tsy manana fahefanana meloko an'izaniza ary tsy hanameloko an'izaniza koa amin'ny matoetsena mendrika tena hoentina amin'ny mamendrika anay. Teraka indray ny taona tamin'ny taona 2020 teraka indray kion-dalana vaovao dia ny heverina indray fa tia misy olona tanora mendrika sady reny kio le efa nataon'ny mpaminany hoe tanora ny taona 2000 ny tanora ny taona tamin'ny 20 ho tompony taona 2000 tena tompony tokoa izy tamin'ny 2020 tsy fataka izy nambola ho tompony amin'izao nefa mbola tsy sitrany Madagasikara tamin'ny anio. Ny dikan'izay tapa-kevitra zany zay ray aman-dreny zanaka vitsivitsy ray aman-dreny vitsivitsy hoe andaotsika ray aman-dreny zanaka iombona iompo fa tsy atao tsony fotsiny hoe ny tanora irery ihany na ny ray aman-dreny ihany maheta. Tamin'ity androany ity moa no nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana gasy mendrika ary vonona izy ireo hiara-iasa amin'izay kandida manana izay toetra mendrika izay na mikasa ny anana izany ihany koa. Ajantsika eo aloha ny resaka politika fa resaka momba ny jirama sika amin'ity vaovao manaraka ity. Niakatra avo roeny ny vidinjiro raha oharina tamin'ny vidinjiro tamin'ny volana lasa. Miatraika amin'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano izany fiakaran'ny vidinjiro izany. Miteraka olana ihany koa amin'ny fiainana andavanandro satria ny fiainana efa sarotra, ny asa tsy misy, ny vola miditra nefa tsy mahasahana ny fandaniana. Anjaminany menjanary mamin'irina razafitsoarana trano no mitondra ny vaovao. Mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidinjiro avokoa ny ankamaroan'ireo mponina eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Fiakarana izay tsy fantatra mazava ny antony raha amin'ny fanazavan'ireo olona tafaresaka taminay. Tao anatin'ny faktura indromy taona no tena nahitana izany fiakarana izany raha ny fanazavana hatrany. Nanambara ireo mponina fa na dia mihena aza ireo fitaovana elektrônika ampiasaina dia miakatra avy roena amin'ny falohan'izy ireo hatrany ny vidinjiro. Ankoatra izay dia maro amin'ireo mponina ihany koa no mbola tsy nahavoarainy ireo leven'izy ireo ka mety ho sarotra amin'ny ando izany raha toa ka mitambatra be miampy ny fiakarana ihany koa. Jirontsika zany somary niakatakatra tamin'ity volana roa tamin'ny volana ambony zany sy tamin'ity volana ity ary somary tena enjakezana ihany izy teo amin'ny 3,000 sy 2,000 sy dia so zany izy niakatra 7,000 sy 9,000 eo zany izy misy tena nisy fiakarana be mihitsy zany izy amin'izao. Tena marina aloha hitanao zay zany tsy dia mahafantatra ny fiakaran'le izy fa resaka avy any am-potiny izy ka tsy fantatra fa dia ianao zany hoe manontao fotsiny dia tsy fantatra. Fandaninay zany ny ohatrany ana manokana zany mampiasa an'le subwooferakony mampiasa télé ray dia mampiasa frigo anankiray dia mampiasa jiro anankiroa satria anatin'ny sy ivelany zany ny jiro ampiasaika atao amin'ny hôtely. Ny fiatraikany tena misy dia misy tokoa satria nanoatiny zay zany tsy afaka mampiasa ohatra hoe mba te hampiasa zavatra enjakena dia lasa miena zany le fampiasana an'le herinaratra satria amin'ny alina tsy maintsy tapahana aloha frigo zany tsy afaka miasa pareil ihany zany le frigo noho izay fiakaran'jiro. Miresaka amin'ny fiakaran'jiro zany voalohany indrindra fakturany volana anankiray zao mbola tsy tonga hatramin'izao fa zay mahagaga anay zao dia hitambatra manko izy roa dia lasa mavisatra be aminay. Ny tranony anay zao nandidina teo amin'ny 4 alina latsaka tena lasa fois 2 mihitsy. Ny anay zao 150,000 3 alina taloha zao lasa 4 alina mahery. Hitanao zany zay mampiasa zavatra majinika matahotra mampiasa zavatra hoe io zany le hoe le amin'le compteur hoe mitombo le hitanao le izy dia mampiasa betsaka indray zay matahotra satria tsy hitany mihitsy aiza zany fandehan'le frigleny zareo anazy. Ny anay zao tarifa 16 tsy hoe maro fa io aloha ny anaty tsy hovaiko mihitsy ny compteurako hatramin'izay aloha satria raha miova mety hiova koa ny fandehany nefa io zay hitany mampiasa frizidera mampiasa inona ohatrany hoe mampiasa mafy nefa tsy hitako zay fekatra hoe ahoana efa mandeha mandra-parainy andro ireo nefa tsy hitako ry zay vidina fa miakatra
tena mazana mety izy hitanao mbola misy mianatra misy mikarakaraina ny sakafo ninona tsy vita mora ngely izy tena mandalo fotsiny zalamy maraina tamin'ity zao tsy nandalo mihitsy izy efa ray volana zay a tsy tonga mihitsy miavatra tiako apetraka zany dia tsotra hoe ampiasa zavatra maivana zay matahotra ampiasa zavatra mavesatra zay matahotra satria tsy hitany eo aiza zany le consommation tokony hoe mamerina hatramin'ny voalohany mihitsy zareo hoe mijery mihitsy hoe mamifandehany aloha zay mba afatra tompoko tsy nisy ny olona naratra tsy nisy ny ainana foy nandritra ny fahamaizana tetsy amin'ny hôpital Joseph Ravangy Andrianavalona omaly ariva izany fahamaizana izany moa dia vokatry ny fipoahan'ny vata fampangatsiahana atao amin'ny efitry ny mpiambina ao amin'ny sampana fandidiana omaly ariva tokony tamin'ny enora sasany teo efa naverina any amin'ny efitranony avokoa moa ireo marary rehetra ataoriny izay fipoahana izay nalaky voafehy ihany koa ny fitaran'ny afo teny antoerana tsy nita solalaina sy iaja manantsoa no mitondra ny vaovao efa hoenina amin'ny 20 taona izay ro nisy fijerena farany fametrahanareo herinaratra atao amin'ny hôpitaly Ashera efa antitra araka izany ireo fitaovana fampitana herinaratra ka ina nahatonga ny fampikasoana niteraka firehetana izay nampoaka ity vata fampangatsiahana ity tsy nisy olona tao anatin'ny efitra nandritra ny loza ary tsy nisy zavatra ihany koa tao anatin'ilay vata fampangatsiahana fa fahita lavitra iray no mipetraka teo amboniny ka niara simba taminy tsy misy fiantraikany amin'ny fitsaboana eny amin'ny Ashera ity fahamaizana ity raha nambaran'ireo tompon'andraikitra fa nafindra eny amin'ny efitra ny famelomana aina aloha ireo marary mba hanadiovana ny toerana satria naloto tanteraka vokatry ny setroka fahasimbanana mba tsy dia misy fa zay frizidera zay a dia tele zay a dia misy vestiaire an'le infirmière no alovasiko sy afo kely manoloana zay aloha zany fepetra voalohany raisinay a ho anay ato amin'ny hôpitaly dia tsahatra raha mbola misy a reo olona mampiasa réseau teny mampiasa réseau kera sy misisy tsy hoe izay koa no mahatonga lizy fa hoe fisoroa satria amin'ny ariva zany be dia be mampiasa le herinaratra dia raha ohatra mbola miampy azay dia zay mety hoe isina lozako dia faharoa manaraka an'izay a hojerena daholo fa efa antitra loatra le installation électrique ato amin'ny hôpitaly tiako tenena zany ohatrany hoe te ampitony vahoaka zany tsy marary any tsy mimpanaraka marary any fa te ampitony aho hoe tsy dia zavatra hoe mampatahotra be hoe ina mafy le izy fa hevitra kely anankiray tsy tena nahitana lehilahy akory nandritra ny loza fa nisetrika no tena nivoaka vokatry ilay fipoahana tao anatin'ny atsasakadiny monja dia efa voafeny ilay tompon'andraikitra isan-tsokajiny mikorontana rehetra nisy teny an-toerana ary androan'ny folakandro ihany dia efa nanomboka ny verina eny amin'ny toerana izay nitrangany loza ireo marary Gnos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Alasata azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre mpanohana officiel on air radio TV hotoizantsika ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiampiana ny vaovao sehatra iray hitadiavana lalam-barotra sy ifanerakitseran'ny fanjakana ny mpampiasa vola ary ny tatsa ny fiana ny tsenabe raisam-pirenena momba ny famokarana ary koa anehoana ny vokatra maro samihafa izay efa misy eto amintsika androany moa no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fia ity izay haharitra efatrandro eny amin'ny Forelo Tanjombato tantely rabe lalana tiavina rakotony indrina
Orinasa maro no mampiranty ireo vokatra eny an-toerana toy ny sehatra ny fambolena ny fiompiana, ny orinasa mpisehatra arabola sy ny maro hafa. Ilaina ny fitodiana any ambanivohitra satria dia 500,000 ny arikarena faobe dia miankina amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa. Ny tanjona amin'ity foartia dia fampisehoana mivantana an'ilay paikadin'ny ministera fambolena sy fiompiana sy fitora-panjakana amin'izao fotoana izao dia hoe fampiarahana akaika an'ireo sehatra anankitelo eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny agriculture familiale zany ny mpisehatra mivantana eny amin'ny famokarana matianina zany na ny agriculture agribusiness dia mpanodina vokatra na ny agro-industrie. Ireo anankitelo ireo paikadin'ny ministère zany dia mampifandray an'ireo sehatra anankitelo ireo. Ity tanjon'ity foarity zany dia ieto mampiranty eto daholo ireo sehatra anankitelo ireo. Misy vondrony tatsay eo misy agribusiness eo ohatra ny legofruit, tozigrine, maromaro sopota agriculture dia ny agro-industrie mpanodina vokatra eo zao i Star zao manodina vokatra katsaka ho lasa labiera, eo zareo Piopy, NFL sy Agriveta izay manodina ny vokatra mangahazo sy katsaka ho atao sakafo biby. Efa manomboka mivoatra ihany koa ny orinasa mpandrararonono eto Madagasikara izay anisany nandray anjara tamin'ity foara ity. Manodidina ny 420 litatra isan'andro ny ronono ilain'ity orinasa ity, ampiodinana ny vokatra ao aminy. Miara-miasa indrindra amin'ireo mpiompy noho izany izy ireo amin'ny fahazahoana ireo ronono ireo, indrindra ny amin'ny faritra vakina Karatriny. Misy zany ohatra ny ataontsika hoe fangalana ny certification internationale mandritra an'izay zany dia misy ataontsika hoe investissement goavana natao tao amin'ny usine satria moa zany le fienitra mitaky asa sy ataontsika hoe zavatra maromaro tsy maintsy mbola atao alohany izay vao azo le certification ahafahan'ny mpiompy rehetra manatsara hatrany ny traikefa sy ny fampizara traikefa, manatsara ny vokatra sy ny abetsaky ny vokatra zany hoe ny rendement. Zay ny mahakasika ny tsena be momba ny fambolena sy ny fiompiana etsy amin'ny Forelo Tanjombato iny, fa mahakasika ny fampidiran-ketra eo amin'ny commune kosa dia nahitana fitombona izay fampidiran-ketra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay. Ny vola miditra moa dia hoentina hananganana fotodrafitrasa, eo ihany koa ny andoavana reny karama samihafa eny anivon'ny commune ireny, zany hoe ny fampandehanana ny commune zany. Midika zany hoy ny ao anivon'ny commune fa miverina any amin'ny vahoaka ny etra izay azo aneto Antananarivo renivohitra. Faniola Randriana Antenaina, Maminirina Razafitsiwarana. Niakatra ny tamin'ny fandoava-ketra eto Antananarivo renivohitra satria mahatratra 70 hatramin'ny 20 isan-jato izany isan-taona. Noho ita miakatra io dia anisany fotodrafitrasa isam-pokotany izay vita. Midika izany fa ho fampandehanan-draharaha eny anivon'ny commune ny vola rehetra azo amin'ireny toy ny fanakaramana mpamafalalana na diovana tanàna, ny fametrahana jiro isaky ny elakelan-trano, fanamboaran-dalana, fanamboarana tsena ary fanampiana ireny sekolim-panjakana ireny. Etaetan'ireo mpitantana eny anivon'ny commune moa ny andoavan'ny olona rehetra izany satria dia fotodrafitrasa iombona no vita amin'izy ireny ary efa manomboka ny fandoavana hetra trano ka eny am-boriboritany no andoavana izany. Zay resaka fandoava-ketra fa iroso amin'ny fanatsarana ny fitantanana kosa ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Raha toka ny andry ny ezaky ny commune izy ireo teo aloha dia iroso kosa ao anatin'izay fandaminana anatin'izay satria tsy nahatambokany mihitsy ny fiaonana tamin'ny commune. Nanatanteraka fivoriam-be tetsy amin'ny kianja mitafina Korondrano moa ny FTAR androany. Tantely Rabely Lalana sy Tiavina Rakotony Indrina. Nanao be marena ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fifampiresahana ny arahana tamin'ny FTAR momba ny fanazarana ny tsolo ny fitaterana sy ny olana ny anjady azy ireo. Efa nandritra ny herintaona sy tapany no nandrasan'ny FTAR ny valiny hatramin'izao anefa tsy nisy izany. Maro noho izany ny ezaka sy ny sosikevitra hoentin'ny fikambanana anatsarana izay fitaterana izay. Jerevana ny lesoka ary jerena ihany koa ny ezaka tokony mbola atao ao anatin'izay hoe filamatra dia ny fanatsarana ny fitaterana. Zahay nefa dia nahita tao anatin'ny roa taona na dia nisy aza ny fifampiresahana ho tamin'ny mpitantana amin'ny commune
nentina teo anatrehan'izy ireo avokoa raha mbola mety hoe olana samihafa ary vahaolana ihany koa fa tsy ny olona tamin'ny olana saingy tsy nisy na dia ray aza ny vahaolana tanteraka. Isaky ny misy ny zavatra eritreretina ho fanatsarana dia mila mangataka, mila mitalao ary ianao tsy mahazo. Dia zany indrindra no natonga ny tapa-kevitra hoe ny vahaolana anankiray goavana indrindra aloha dia ny fidirana fandraisana tanàna mihitsy anty asa taxi vila ity. Raha tsy tantana ny komina Antananarivo renivohitra ka hiezaka ny anarina izany ny filohan'ny FTAR amin'ny lafiny rehetra hirotsaka ho kandida ho ben'ny tanàna noho izany ny tenany amahana ny olana izay misy eto an-drenivohitra. Ary isan'ny masoana ao anatin'izany tsy hoe fanatsarana ny fitaterana ihany na dia isan'ny mampikaikaika amponina Antananarivo aza ny resaka fitaterana fa eo dia eo ihany koa ny fanatsarana ny tanàna amin'ny ankapobeny. Ny tenako fantatritsika akoatra ny mahafilohan'ny taxi dia efa mpanao gazety ihany koa ary tsy vitany hoe mpanao gazety fotsiny fa ny lomano ary ny sehatra atao amin'ny tanàna Antananarivo nandritra ny fotoana maro. Ka amiko manokana zany dia tonga ny fotoana ijerevana ny ahafahana aloha mahatratra ny tanjona ny amin'ny mahafilohan'ny taxi fa hijerena ihany koa ny ahafahana manatsara satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy mikaikaika ny eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny amin'ny tsy firindran'ny tanàna, ny embouteillage, ny resaka mpivarotra amoron-dalana tsy voafehy. Fampianarana kosa ity vaovaontsika manaraka ity rehefa efa maro no mpianatra avy any Komoro, zany hoe Komoriana tonga mianatra eto Madagasikara andrato fianarana mazava ho azy. Miay mitombo hatrany moa izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny fisiana lalam-piofanana izay tsy fahita any Komoro nefa hita eto Madagasikara. No safidian'izy ireo ihany koa i Madagasikara anohizana izay fianarana izay noho ny fiara-miasa sy ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena rotota amin'ny lafiny maro. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotonindrina no mitatitra ny vaovao. Anisan'ny firenena mora fiainana eto amintsika raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa antony ny safidian'ireo mpianatra komoriana andrato fianarana eto amintsika. Eo ihany koa ny tsy fisian'ireo lalam-piofanana hafa ny antoerana toy ny filozofia, ny fizika nukleaire ary ny paramède. Efa maro ireo mpianatra komoriana no mijanona eto Madagasikara ary mianatra eo anivon'ireo université isan-karazany. Misy ny eny amin'ny université Akatso ary misy ny eny amin'ny sekoly ambony tsy miankina. Manofatrano eto amintsika izy ireo ary mahazo bourse toa ny mpianatra rehetra raha ny eny Akatso manokana. De Comores qui est en cours d'évaluation depuis il y a 8 ans à peu près. Mais parmi cette université, c'est pas toutes les facultés ne sont pas là. Donc à l'université d'Antananarivo en Akatso. Donc si on parle de Akatso là, je sais pas, mais il est question de s'adapter tout simplement. Parce que vu qu'au Comores, comme moi j'ai fait la mathématique, j'ai commencé la mathématique au Comores. Donc là, dans une salle, on se trouve au maximum 100 étudiants. Donc par contre ici, on peut se trouver au-delà de 500 étudiants. Donc parfois c'est un peu nouveau pour nous. Donc souvent on se trouve dans l'embrouille. Donc il est aussi question parce que là en cas il y a aussi des professeurs qui ne parlent pas en français. Donc les explications, ils les donnent en malgache, notamment en langue nationale malgache. Donc parfois, mais ce ne sont pas tous les professeurs, mais parfois il y en a, la plupart d'entre eux, ils parlent en français, donc on arrive à s'adapter. Seul, bien sûr, et là je paye le loyer. Voilà, c'est comme ça que j'habite ici à Madagascar. Mais ici, la vie c'est vraiment moins cher par rapport aux Comores. Nisy fiantraikany tamin'ireo mpianatra izay niditra teto Madagasikara ny fiakaran'ny visa raha ny nambaran'izy ireo. Raha toka 300 euro izany teo aloha dia lasa 500 euro isan-taona raha tamin'ny taona 2012. Izay no anisany olana nampihembotra ireo mpianatra komoriana sasany. Marobe ny mpianatra kivy amin'izany dia lasa tsy manara-dalàna, tsy mandoa an'ilay vola tokony aloha alonjareo manao clandestin sy mianatra fotsiny dia rehefa vita ny diplôme anjareo dia mitsoaka mandeha sambo na ohatrohatr'izany. Izay koa mahatonga an'ilay izy. Hady ohatran'ny marobe koa ilay komoriana dia limité ny amin'ny consulat Madagasikara any Comores ny mila taratasy marobe vao mahazo an'ilay visa étudiant eto.
Mpianatra Komoriana 570 tamin'ity taom-pianarana ity no mianatra eo anivo ny sekoly ambony tsy miankina iray izay nanaovana fanadihadiana. Manomboka ny taona voalohany hatramin'ny taona fahaefatra izy ireo. Ny lalam-piofanana lalàna no tena maro anisa, misy ihany koa anefa ny safidy ny paramediko. Hatramin'izay nijoroan'ny sekoly dia efa mahatratra anjatony ireo mpianatra Komoriana nandalo teo anivo n'ity sekoly ity. Ireo izay mitana ny toerana maizy azy any rehefa tonga any amin'ny firenen'izy ireo satria vao nisy fotoana zao ny mpampianatra teto aminay na mitahiraka tany Komoro dia niraisin'ny zareo dia fantatra fa efa misy hatramina hygiène ministère ny izy ireo dia misy tombony kokoa satria raha ho anay manokana dia azo lazaina fa fampianarana feno sady afahandrareo miantsehatra amin'izay asa izay mihitsy ny mpianatra malagasy te hianatra ny ivelany fa ny Komoriana kosa zany dia eto Madagasikara no mahasarika azy ireo. Ajantsika eo ny amin'iny fa iresaka kolotsaina isika amin'ity vaovao manaraka ity. Efa very ankehitriny ny kolotsaina malagasy noho ny resaka mondialisation na ny fanatotoloana izay tafiditra eto amintsika. Na eo amin'ny fomba fiteny zany, na eo amin'ny fomba fitafy, na ny fomba fanao dia efa miavery izay kolotsaina malagasy zay. Ny tanora no tena miainana zany eto amintsika satria ny tanora raha teo no mora andairana ireny rivotra tsoka avy any velany ireny. Ilaina avokoa nefa ny mifehy ny zavatra rehetra raha te handroso ary ny fitazomana ny kolotsaina maha-malagasy ianao ihany no afaka ampandroso ny firenena. Arao ane ty fanadihadiany tantely rabelo lalana sy tiavana rakotiny indrina ity. Tsy mahafantatra ny tantarany malagasy sy ny fomba ny malagasy ny ankamaroan'ny tanora ankehitriny, variana amin'ny kolotsaina vahiny sy ny resaka fanarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia. Maro anefa ny firenena mbola mitana ny fomba fanao sy ny fomba ny ratsy resaka ny sinoa sy ny indiana kanefa mandroso izy ireo. Ho antsika eto Madagasikara dia teny vary amin'anana no ampiasaina ary misy aza ny tsy miteny ny teny gasy intsony fa ny teny hafa toy ny teny frantsay. Raha ny resaka hira indray no asiana teny dia misy ny tononkira tsy misy dikany, io ihany koa ny gadona dia lasa makatahaka ny vahiny. Vitsy ireo mitrandraka izany mampiavaka sy ny mampiatra ny kanto malagasy izany. Ireo fomba fitafy sy ny fomba fanaon'ny vahiny dia saika hita eto amintsika avokoa izany. Ny von'olona etseroa sy ny tsy fandriampahalemana, nankaiza izany ny fahendrena malagasy fahiny izay nentin'ireo iray aman-dreny be antsika. Araka ny nambaran'Andriamatora Koto Davida izay mpampianatra tantara sy fomba malagasy dia nanomboka tany amin'ny andro ny Radama no nahavery ny kolotsaintsika. Ary nahaveriny io dia nanomboka teo amin'ny Radama faharoa. Radama faharoa ny safidy Minakosoa, dia safidy Manota Fady, Vatra Tanindrazana. Teny toy izay nanavalona faharoa zany ny tamin'ny nanekendra navalona faharoa fa Jesosy Kristy ny tompon'ny tany sy ny fanjakana fa tsy ny malagasy intsony, tsy ny razana intsony. Dia nanomboka tany zany ny fahampiteny io dia potika ny teny, potika ny finoana, potika ny fomba mampanao hatramin'ny fomba itonanany tany sy ny firenena, fomba vazaha, lalàna nampiasain'ny vazaha. Zany hoe no mahapotika antsika zany dia fanapa-kevitra raisin'ny mpitondra. Dikan'izany tsika namono teny fa tsisy namono antsika koa. Dia raha ny fanapa-kevitry ny mpitondra no mahatonga ny kolotsaina very. Ninona nefa fandrosoana tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny kolotsaina malagasy izany. Ny mpitondra ihany anefa no afaka mandray didy amandalàna iverenana any amin'ny maha-malagasy. Tokony hisy ihany koa ny fampidirana ny kolotsaina malagasy anaty raha fampianarana manomboka any amin'ny EPP hatrany amin'ny université raha ny nambaran'Andriamatora Koto Davida hatrany. Ny fitoeran'ny kolotsaina malagasy dia anisany mivoy izany famerenana ny kolotsaina malagasy izay, ahitana ny tranomboky, ny fampiratiana, fiofanana médiathèque, hetsika ara-kultoraly toy ny teatra, ny hira malagasy, ny lalao fanorona, ny kabary. Tsy tokony ho variana amin'ny kolotsaina vahiny isika fa tokony hiverina amin'ny kolotsaina malagasy. Ny afatra aloha zany tsy tokony variana loatra isika amin'ny kolotsaina vahiny, tsy miteny ny eto hoe ratsy ary zay ny mampiavaka ny fitoerana, mivoy ny kolotsaina malagasy kanefa tsy manilika ny hafa ihany koa, fa ny fahitsapana fotsiny hoe tokony hiverina amin'izay kolotsaina malagasy zay tsika moramora ny fampandrosoana hoentsika amin'ny fiainantsika toy izay manao fakatahaka eo ny any ivelany fotsiny. Fiverenana amin'izay no ahafahantsika maroso aingana kokoa ny fahatsapana azy eto amin'ny fitoerana.
tokony ho sary-piaro isika amin'izay kolotsaina mahamalagasy izay. Ny fanajana ny kolotsain'ny tena nefa tsy midika fa tsy andray ny fivoarana misy avy any ivelany. Araka ny nambaran'ny tobokla Henri Ringson, andrianiko ny teniko ary ny hafa kosa feheziko. Mila ezaka sy fahavononana avy amin'ny tsirairay noho izany izay famerenana indray ny kolotsaina mahamalagasy izay raha ny nambaran'ny olona izay tafaresaka taminay. Tokony tazona kolotsaina malagasy zany tokony tsy ho very mihitsy mahamalagasy atsika eto amin'ny Madagasikara dia tsy avela azo vahana ireo vahiny na ireo zay miseho anao zavatra tsy mety eto amintsika. Dia ho anareo tanora zany dia ho avady kely tanora zany mila mitazona ny kolotsaina ary mila mamaky boky tsika alatsika ny zavatra tokony ho izy eto amin'ity firenenantsika. Efa mikambana be any vahiny efa tena mety adimy mihitsy ary angamba ny kolotsaina malagasy amin'izao fotoana izao fa vahiny mandràna. Fanentana hoe averina le izy fa mahafinaritra na le kilalao taloha reny arany mahafinaritra be milalao anazy. Misy zao ny olona amin'izao tsy mahay katro, tsy vato, vitsili, misy tsy mahay azy zany. Dia tokony raha misy zao hoe resaka teknôlôjia sy ny karazana tamin'izany fotoana zany hoe azo lazaina hoe nandroso arak'izay ohatra hoe tamin'ny androny hoe tain'omby navadika dia tsisy maka dia mivoatra tsikelikely tahaka an'izay ny fiarahamonina dia mivoatra tsikelikely tahaka an'ireny koa hoe ohatra hoe nisy ny graphofone zao dia efa nilasa nisy disque tamin'izany, nisy fandrosoana ihany koa zany tamin'izany fa voatazon'le ray aman-dreny tamin'izany fotoana zany hoe ahoana ny hitazany. Mitenina hoe ny resaka Facebook sy ny tahaka an'izany, za manao Facebook zany. Ny matetika voakian'ny namako hoe tsy mampiasa, menitsy mampiasa an'ireny fanafozan-teny ireny. Mila andrianina ny kolotsain'ny Madagasikara raha tia hampandroso ny firenena zay moa zany raha fitinina andreny hevitry ny olona teo reny fa mifandraika amin'izay ihany ny vaovaontsika manaraka mba hampiroboroboana ny tontolon'ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy dia misy ny tetikasa mizara izay karakarainy ny fikambanana mpanao lokosary ary toanan'ny Fonds commun multibailleur d'appui à la société civile malagasy manomboka amin'ity volana septambra ity ka hatramin'ny volana febroary 2024 no anaovana an'izay tetikasa izay. Maimaim-poana avokoa ny fampianarana sy ny tolotra rehetra mandritra ny fotoana anaovana ny tetikasa. Jenita Solalaina sy Hadja Manantsoa no mitondra ny vaovao. Raha toa ka niainga tamin'ny fanaovana sary sikotra sy hosodoko ny fikambanan'ireo mpanao lokosary teo aloha dia nihitatra eo amin'ny fampianaranareo izay liana amin'ny zavakanto zany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tetikasa mizary. Mizara telo no viana ho tanterana mandritra ny feim-potoana natanterahana ny tetikasa. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny fandokoana tamboho sy fanaovana sary vongana ary fanaingona zaridaina. Eo ihany koa ny fampianarana maimaim-poana ho an'ireo izay liana amin'ny zavakanto toy ny fanatotosana horonan-tsary. Hitanay tsikaritra isika rehetra fa tsy ampy na tsy misy ny toerana ahafahana mianatra momba amin'ny zavakanto eto amintsika. Dia ito éducation artistique izy zany dia raha nay miasa miaraka amina association na ONG izay mandray an-tanana ankizy na olona marefo dia zareo zany ampianarina amin'izay resaka zavakanto izay dia avy eo zareo mihitsy no mamolavola izay ao an-tsainy zareo mamoaka azy amin'ny alalana œuvre zany dia anaovana exposition atao amin'ny Arts Galerie avy eo. Ity tetikasa ity koa izay mpanakanto maniry ho tohanana ao anatin'ny asan'ny zareo dia maimaim-poana koa ilay izy ho an'ny tetikasa mizara. Tsy ho latsa-danja mandritra ny hetsika ihany koa ny fanomezana vahanareo tanora ka misy fampisehoana maimaim-poana isan-karazana izay karakarainy eo amin'ny Arts Galerie isaky ny alarobia, zoma sy ny sabotsy. Misy ihany koa ny fampisehoana amin'ny andro antoandro izay indray mandeha isan-kerinandro ka iantomboka amin'ny sabotsy ho avy izao mba ahafahan'ireo tanora sasany izay mbola tsy afaka amin'ny vocal mijery ireo fampisehoana.
Manakarena vaovao ara-kolotsaina sy ara-javakanto tsika tamin'ity androany ity fa isan'ny talenta anankiray ihany koa izay manana ny mampiavaka azy ny fanaovana an'ireny dika sary reny na portrait moa no ahafantarany maro azy. Betsaka ny malagasy sy ny vahiny izay liana amin'ny fanaovana portrait toy ny etsy Antaninarenina sy Analakely izay sary atao tanana vita eo no eo. Etaetan'ireo mpanao an'itony portrait itony moa ny hanokafana ivitoerana mba hampahafantarana ny asa tanana sy ny kolotsaina malagasy amin'ity resaka portrait ity. Fanuela Randrianantenaina sy Maminirina Razafitsoarana. Talenta maneho zavakanto ny fanaovana dika sary satria manome lanja ny kolotsaina malagasy noho izy nivoaka tamin'ny aingam-panahin'ireo mpanakanto. Toy ity mpanao portrait iray etsy Analakely ity izao dia talenta notrandrana ny atombohany ary ny anarana manokana izany avy eo. Tsy izay ihany fa fitiavana manokana ny hosodoko efatra-mbola kely nandrisika azy anoho izany. Mikasika ireo akora kosa dia ampiasaina daholo rehefa azo anaovana sary indrindra ny taratasy izay akora fototra. Manodidina ny 7 alina ariary eo ny vidiny ambany indrindra ary 1 minitra kosa ny aingana indrindra ny fanaovana sary iray. Talenta dia avy eo trandrana ny talenta dia tsy maintsy mianatra ianao rehefa te hitrandraka talenta. Dia izay zany ny mahatonga an'izy hoe tafapetraka tsara ny talenta rehefa miampy fianarana. Ho anahy manokana miainga amin'ny atao fifanarahana foana. Miankina amin'ny fifanarahana ara-bola ataoko amin'ilay mpanjifa no zavatra ho atao zany. Dia tsy dia tena misy tena hoe tsy maintsy izao na tsy maintsy izao fa na izany ary manana prix haingana ihany azy zany e. Iny vaovao makasika ny resaka portrait ny ihany koa tompolasy tompovavy ny antsika namarana ny vaovao tamin'ity alakamisy 12 ny volana septambra ity. Misaotra anao na mamy fotoananao amin'ny rampitso amin'ny 7 ora latsaka fahefany indray ny fotoanany On News eto amin'ny On RTV. Veloma tompoko.